Faly miarabantsika rehetra indray manohy ny fandiniana fianarana ny soratra masina ary tombontsoa lehibe ho antsika ny hijery lohahevitra manokana mitondra ny lohateny hoe adiny kintana ho amin'ny seza fiandrianana. Ankehitriny dia mialiana amin'ny lohahevitra mahakasika ny anjely ny olona. Boky maro no soratana paritaka miresaka ny momba n'izany anjely zany. Fa ny boky ny Apokalipsy no boky anankiray izay isan'ny miresaka betsaka indrindra mahakasika ny momba ny anjely. Hitantsika ohatra raha mamaky ny toko voalohany, anjely no nirano Jesosy Kristy ampitany hafatra ho amin'ny mpaminany Jaona nanoratra izany boky ny Apokalipsy izany. Amin'ny Apokalipsy toko 2 sy toko 3 ihany koa dia mahita isika fa anjely no nirano Kristy ampita ihany koa ny hafatra ho amin'ny fiangonana fito. Apokalipsy toko 7 ahitantsika ireo anjely efatra izay mianjona ny rivotra efatra tsy hitsoka amin'ny tany. Amin'ny Apokalipsy toko 10 anjely anankiray izay mijoro amin'ny ranomasina ny tongonilany ary mijoro amin'ny tany kosa ny tongonilany, mitory hafatra ho an'ny taranak'olombelona rehetra amin'ny feo avo. Apokalipsy toko 14 mbola ahitantsika anjely ihany koa izay mitondra hafatra ho an'ny fokom-pirenena, ho an'ny samihafa fiteny, ho an'ny olona rehetra, mitaona ny olona mba hiankoka ampahary ny lanitra sy ny tany. Amin'ny Apokalipsy toko 14 dia mbola anjely ihany koa ny ran'Andriamanitra andraraka ny loza fito ho amin'ny tany. Apokalipsy toko 17 mbola mahita anjely mandrakariva isika, mitory hafatra fampitandremana ho an'ny taranak'olombelona rehetra mba tsy hankoka amin'ny bibidia sy ny sariny, tsy hankoka afa-tsy amin'ilay pahary ny lanitra sy ny tany. Ao amin'io boky ny Apokalipsy io isika dia mahita anjely izay miady amin'ny Jesosy Kristy ady fanaovany tsara sy ny ratsy. Anjely anankiray mivadika amin'Andriamanitra. Ilay mpitarika ny anjely, ilay filohan'ny anjely no mamaky ady amin'ilay pahary sy mpamorona an'izao tontolo izao. Andeo vakitsika izany. Ao amin'ny Apokalipsy toko 12 ny 1:7 hatramin'ny 7 manao hoe: ary nisy ady tany an-danitra, Mikaela sy ny anjely niady tamin'ilay dragona, ary ilay dragona mba amin'ny anjeliny kosa dia niady nefa tsy naharesy azy sady tsy nisy fiterana ho azy tsony tany an-danitra. Ary nazery ilay dragona dia ilay mena rana ela izay atao hoe devoly sy satana izay mamitaka an'izao tontolo izao, dia nazera tamin'ny tany izy ary ny anjeliny koa niaraka nazera taminy. Gaga isika hoe nahoana ny misy ady any an-danitra, nahoana ny misy anjely mikomy amin'Andriamanitra miady amin'ny Kristy, nahoana ny misy anjely mitona anjely mba hiady amin'Andriamanitra, avaizy ity hoe anjely antsoina hoe dragona ity. Rehefa mandinika ny boky ny Apokalipsy isika dia mahita fa misy 400 amin'io Apokalipsy io, ka ny 770 sy 200 amin'ireo 400 ireo dia famerenana ny zavatra nitranga eo amin'ny testameta taloha. Ao amin'ny testameta taloha no ahitantsika hoe iza ity anjely izay niady tamin'Andriamanitra ity, iza ity dragona ity. Ao amin'ny boky ny mpaminany Ezekela, Ezekela toko 17:12 dia izao no ambarany tenin'Andriamanitra: izao no lazain'i Jehovah Tompo, ilay mahatanteraka ny rafitra tsara tarehy tonga marika, sady feno fahendrena no tena tsara tarehy. Ianao dia kerobima voaositra izay manaloka fa voatendrika ianao, tao tendrombohitr'Andriamanitra ianao, tao mivato mirehitra ny tsangatsangananao, tsy nanatsiny ianao tamin'alehanao, hatramin'ny andro namoronana anao ka mandra-pahita heloka tao aminao. Ity anjely ity dia ny fironon'Andriamanitra ho mpitarika ny anjely rehetra tany an-danitra, tsara tarehy, tonga marika, manana ny maha izy azy, tsy misy tsiny na dia kely akory azy. Fa inona ary ny zava-nitranga, inona no niseho no lasa namaky ady tamin'Andriamanitra izany anjely tsara tarehy, mpitarika ny anjely rehetra tany an-danitra izany. Toy izantsika ny vaky teny amin'ny 7:70: niavonavona ny fonao no ny atsara tarehinao, efa nahasimba ny fahendrenao ianao mba mifamira-bratanao. Nanomboka nanana fahatsapana ho zavatra ity Lusifera ity. Ny teny hoe Lusifera izay niantsona azy
dia profo ny fahalebiazana satria midika ho mpitarika ny anjely izany Lucifera, mpitondra hazavana. Teny grika anankiroa, ny teny hoe Lucie dia midika ho fahazavana. Ilay Fero dia avy amin'ny matoateny hoe mpitondra fahazavana. Izy no mpitarika ny anjely. Izy no nanana toerana ambony tamin'ireo anjely rehetra tany an-danitra. Indrisy anefa niavinavina izy ary naniriaka ny toeran'Andriamanitra. Mametra-panontaniana angamitsika hoe nahoana ary no anjely anankiray izay niforonina ho tsara no lasa feno avinavina tampoka tao ambony, satria Andriamanitra dia fitiavana. Nanolotra ny fahafahamy safidy ho an'ny zavaboary ny Andriamanitra. Nomena ny Lucifera izany fahafahamy safidy izany. Io ny profo ny fitiavana. Rehefa ongotana tsy hoe eo amin'ny zavaboary ny fahafahamy safidy, dia tahaka ny manongotra ny fitiavana izay maha-Andriamanitra n'Andriamanitra isika izany. Ka izay no nahatonga an'Andriamanitra nametraka tao amin'ny Lucifera ity fahafahamy safidy ity. Nisafidiny ny hitovy amin'Andriamanitra, nisafidiny ny androbaka ny toeran'Andriamanitra, nampiasainy ity fitiavan'Andriamanitra manome safidy malalaka ity mba anehoany ny faharatsiana izay efa nitsirity ny aka ny toeran'Andriamanitra. Azon'Andriamanitra natao ny namorona robot baikona anao izay tiany atao fotsiny na inona kanefa fitiavan'Andriamanitra, ka dia tsy nanao izany izy. Zao no voambara ao amin'ny Isaia 4:10, ny andininy 12 hatramin'ny 4:10 manao hoe: Endre lahy sakafo tany an-danitra ianao, rylay fitarikandro zanaky ny maraina. Voakapa ianjera amin'ny tany ianao, rylay mandripaka firenena. Ary ianao efa nanao anakapo hoe any an-danitra no iakarako, any ambonin'ny kitan'Andriamanitra no anandratako ny seza fiandrianako. Dia hipetraka eo an-tendrombohitra fivoriana any ampara ny avaratra, hiankatra ho any ambonin'ny avony raona ka ho tahaka ny avo indrindra. Izany no niatombohan'ny ota teto amin'ity izao tontolo izao ity. Nisy ota tao amin'ny Lucifera, nitady ny hitovy amin'Andriamanitra, aka ny toeran'Andriamanitra, hipetraka any ambonin'ny seza fiandrianan'Andriamanitra. Tafiditra tao aminy ny fahotana. Hitantsika ity teny hoe ota ity, fa ilay litera hoe telo eo ampovoany. Io te io dia maneho ny tenantsika, ny fizahozahotsika, ny maizy atsika. Io ny tao amin'ny Satana, ny tenany. Te hametraka ny tenany ho eo ambonin'ny seza fiandrianan'Andriamanitra. Te hametraka ny tenany ho Andriamanitra, ho topoy ny zavaboary rehetra, ho topoy ny anjely rehetra, ny tsiritra ny seza fiandrianan'Andriamanitra. Fikasan'ny Lucifera ny anana toerana ambony, aka seza fiandrianan'Andriamanitra, anampaka eo amin'ny voninahitr'Andriamanitra. Inona nasetrin'Andriamanitra izany fanafiana ataon'ny Lucifera izany? Tsotra ny valiny, ny fitiavana no nentin'Andriamanitra namaly ny fikomian'ny Lucifera. Ao amin'ny Jaona 1:4-7 dia zao ny voambarany tenin'Andriamanitra: ary zay rehetra tiany nateraka Andriamanitra sady mahalala an'Andriamanitra, fa Andriamanitra dia fitiavana. Na dia teo ny fialonana nananan'ny Lucifera, na dia teo ny fikasan'ny Lucifera aka ny toeran'Andriamanitra, dia ny fitiavana no nasetrin'Andriamanitra n'izany. Io fitiavana io no fototry ny fanjakan'Andriamanitra. Io no setry natolotra ny fikomiana nataon'ny Lucifera, nasehon'Andriamanitra fa fitiavana izy. Dia zao no voambarany tenin'Andriamanitra: efa nataonao toy ny fon'Andriamanitra ny fonao. Tsy nanaiky ny fahefan'Andriamanitra Lucifera, tsy manaiky ny fitondran'Andriamanitra izy, tsy nanaiky an'Andriamanitra ho pofehany ity izao tontolo izao ity. Natsangany ho fahavalo mihitsy Andriamanitra. Kanefa na dia izany azy, dia fitiavana no nasetrin'Andriamanitra izany fikomiana sy fahotana lehibe izany. Mety hametra-panontaniana isika hoe nahoana ny tsy tonga dia nifongorona ny devoly? Nahoana no navela naparitaka ny faharatsiana eto amin'ity izao tontolo izao ity? Fantatsika tsara fa nitetikadin'ny Satana dia ny miampangan'Andriamanitra ho Andriamanitra mpanao didy jadona, Andriamanitra tsy manam-pitiavana, Andriamanitra manapatra fahefana. Alaifisary an-tsaina raha eo amin'ny fitondram-panjakana anankiray, ireo mpanolotra rehetra avy dia aringana, finoana,
gadraina, sazina, atao zay atripahana azy, azovana ny mpanotra ary ho hitan'ireo vahoaka eo amin'izany fitondram-panjakana izany fa tsy rariny tokoa ny ataon'ireo manam-pahefana. Tsisy mihitsy mpitondra fanjakana hamono ny mpanotra ao aminy raha ohatra ka mandinika tsara izy, satria ny fandripahana azy ireny dia pirofo fa mpanao didy-jadona ilay mpitondra fanjakana. Andriamanitra dia tsy Andriamanitra ny didy-jadona. Andriamanitra dia Andriamanitra fitiavana. Andriamanitra dia miaina amin'ny fahamarinana ary tiany ny anaporofontsika eto amin'ity izao tontolo izao ity. Fa Satana, izy ny foibe ny faharatsiana, izy ny loharano ny fahotana. Ao amin'ny Satana ny misy ny loharano ny faharatsiana rehetra. Men'Andriamanitra fotoana ity izao tontolo izao ity mba ho pirofo sy ho vavolombelona izany faharatsiany Satana izany. Ary zany mampitiavana an'Andriamanitra izany no antony tsy nadripahana avy hatrany amin'ity Losifera ity. Ao amin'ny Apokalipsy 2:20 ny 7 hatramin'ny 7 dia izao no voambaran'ny tenin'Andriamanitra. Ary nazera ilay dragona dia ilay menarana ela izay atao hoe devoly Satana izay mamitaka izao tontolo izao. Dia nazera tamin'ny tany izy ary ny anjeliny koa niaraka nazera taminy. Ilain'ity tontolo misy atsika ity ny anapirofo fa fitiavan'Andriamanitra ary ny fitondrany sy ny fitarihany ny tsara indritra. Mety ametra-panontaniana isika hoe nahoana no tany an-danitra no nisy ady, nahoana no mitatra ho eto amin'ity tany ity zany, tafiditra eto amin'ity planeta izay velomantsika ity. Tadiditsika tsara amin'ny tantaran'ireo razambentsika fa tahaka ny nataony tamin'ny Losifera no nataon'Andriamanitra tamin'ny Adama sy Eva. Amin'ny mahafitiavana azy dia nomena fahafahana misafidy izy mba hanavaka ny tsara sy ny ratsy. Izy no afaka hanapaka na ankatohan'Andriamanitra na ikomy amin'Andriamanitra indrisy anefa. Fa rehefa niditra teo amin'ny Saedena, teo voan'ny hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy Satana, namitaka ny Eva. Raha miteny Andriamanitra hoe aza hinananareo ny hazo eo foan'ny safa, ho faty koa ianareo. Nampiasa ny safidiny tamin'ny fanoherana an'Andriamanitra Adama sy Eva. Ka nanaiky ny fitaka nataon'ny Satana manao hoe tsy ho faty sy akory ianareo, fa fantatr'Andriamanitra fa amin'izay andro hinananareo azy dia ahiratra ny masonareo, ka ho tahaka an'Andriamanitra ianareo, ahalala ny tsara sy ny ratsy. Nampidiry ny Satana tao amin'ireto razambentsika ireto io toe-tsaim-pikomiana io manohitra izay tenenin'Andriamanitra. Indrisy tafiditra niaraka tamin'izany ireo fahoriana, ny fijaliana, ny vokatry ny fiheverana, fa ny fandikana ny tenin'Andriamanitra dia mitondra fahasambarana indrisy. Fahoriana ny vokatra izany, fijaliana, aretina, fahafatesana, izany ny vokany. Nafoy ny Saedena, vokatra izany fahotana izany. Ary mitohy mandripaka ny taranaka ankehitriny ny vokatry ny fahotana. Korotana etsy sy eroa ary tafiditra hatrany atokantrano aza izany. Ady, fahoriana, fijaliana, manenika n'ity izao tontolo izao ity, vokatry ny fandavana ny tenin'Andriamanitra. Inona no tokony ho ataontsika tsirairay manoloana izany faharatsiana eo anatrehan'izao tontolo izao izany? Tadio fa mpamitaka Satana. Oka isika tsy hanaiky ny famitana ataon'ny Satana amin'ny alalan'ny fizahan-toetra, ny fakapana izay entiny, toa mampanantena fiadanana, mampanantena fahasambarana rehefa miala amin'ny tenin'Andriamanitra isika. Kanefa nenina tahotra fahoriana, fahafatesana, izany ny vokatry ny fikomiana amin'Andriamanitra. Izy ary ny tompon'andraikitra amin'izao faharatsiana izao. Iza ny tompon'andraikitra amin'izao fahoriana izay iainantsika taranak'olombelona ankehitriny izao? Andriamanitra ve? Andriamanitra ve no omena tsiny? Izy ve ny tompon'izao faharatsiana sy fahoriana iainantsika ombienombeny izao? Ao amin'ny Matthieu 7:20 ny 7:20 dia misy fanoharana anankiray izay omen'i Jesosy hamalitsika ny hoe iza moa no tompon'andraikitra amin'izao fahoriana sy fijaliana izao. Vakitsika ny tenin'Andriamanitra. Matthieu 7:20 Tompoko tsy votsara va no nafafinao tany an-tanibarinao, koa avy taiza kosa ny tsy parifary
dia hoy izy taminy fahavalo no nanao izany. Ny devoly no fototra zao faharatsiana izao. Ny devoly ny fahavalo izay mitondra fahoriana, fijaliana, aretina, fahafatesana mosary, izay manapaka nyty planeta tany misy atsika ity, miaraka amin'ny fahatezerana, miaraka amin'ny famitahana ananany devoly, ary mitondra eo alohantsika ny vokatra izany fikomiana amin'Andriamanitra izany. Fantatrao ve fa ny ray apahatelo ny anjely tany an-danitra ny voafitaka Losifera, niaraka nazera-taniny eto amin'ity planeta tany ity. Ahoana ny fomba anoherantsika ny fanafiana ataony amin'ny fitondrana, fakapana, fitsapana, fisedrana eo anoloantsika rehefa miaraka amin'Andriamanitra isika, rehefa mandray ny tanan'Andriamanitra isika manolo tena ho an'Andriamanitra, dia azontsika atao ny anotra an'izany fahavalo fetsy mampiasa ny heriny rehetra andavona ny olombelona izany. Fa maninona tokoa moa no ohatra ny tsy manao zavatra Andriamanitra, fa maninona no ohatra ny jeren'Andriamanitra fotsiny izao fanjakazakany Satana mitondra fahoriana sy fijaliana eto amin'ity planeta tany ity. Tsy mitaza-potsiny Andriamanitra, mitrantsehitra izy ary manome fampanantenana feno atsika tsirairay avy. Teo amin'ny saha Edena, raha nieritreritra Satana fa teo ny toeram-pandreseny, teo ny nandavony ny zanak'Andriamanitra, dia teo ny lazan'Andriamanitra, fa tsy mijery fotsiny izy, mitondra fandresena sy famonjena ho an'ny taranak'olombelona izy. Ao amin'ny Genesis 3:15 dia izao no voalazan'ny tenin'Andriamanitra: dia ampifandrafesika ianao sy ny vehivavy ary ny taranaka ao sy ny taranany. Izy anoritoro ny lohanao ary ianao kosa anoritoro ny ombelahy tongony. Teo amin'io saha Edena io no nanomezan'Andriamanitra ny teny fikasana ho amin'ny famonjena voalohany. Jesosy Kristy, ilay taranaky ny vehivavy, dia ho avy anoritoro ny lohan'ny Satana, hanome fandresena tanteraka ho an'ireo zanak'Andriamanitra izay ezahan'ny Satana pitehana andro aman'alina eto amin'ity planeta tany ity. Valy ny feno fitiavana nomeny Baiboly atsika mikasika ny amin'ny fidiran'Andriamanitra an-tsetra mba hitondra fanavotana ho an'ity taranak'olombelona ity. Fitiavan'Andriamanitra ary mamerimberina nyzany mandrakariva izy. Ao amin'ny Jeremia 1:7 dia izao ny voalaza: eny, fitiavana mandrakizay no ny tiavako anao. Ny apôstôly Jaona ihany koa dia manamafy an'izany ao amin'ny Apokalipsy 1:15 manao hoe: ho an'izay tia antsika ka namahantsika ho afaka amin'ny fahotantsika tamin'ny alalan'ny rano. Tsy nitaza-potsiny Andriamanitra, na dia afaka niteny azy izy hoe safidinareo olombelona neny anote, tsy niterena ianareo, efa nolazaina mialoha ianareo mba tsy handika ny teniko, kanefa mbola nandika izany ianareo. Azon'Andriamanitra atao nitazana fotsiny ny vokatry ny fahotana miatraika eo amin'ny tenantsika, kanefa naleo ny namoy ny lanitra, ny tafy ny maha-olombelona, ny fanatrika mivantana tamin'ny Satana, ary nanolotra ny ainy mba ho famonjena antsika amaranana izao tontolo feno fahoriana izao. Apokalipsy 2:12 dia izao ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra: ary izy ireo naresy azy noho ny amin'ny rano zanak'ondry sy ny teny filazana azy, ary tsy nakamamy ny ainy intsony izy na dia ho faty azy. Noho ny amin'ny Jesosy Kristy dia afaka mandresy an'ny Satana isika, noho ny amin'ny rano ilay zanak'ondrin'Andriamanitra, dia afaka mandray ny fandresena feno isika eo anoloan'izao ady fanaovany tsara sy ny ratsy izao. Efa niditra an-tsetra Andriamanitra, ny tena no natolony teo amin'ny azo fijaliana mba handraisantsika izany famonjena izany. Satana dia niaika an'Andriamanitra, miteny manao hoe Andriamanitra dia Andriamanitra ny didy jadona, Andriamanitra dia Andriamanitra izay tsy tia antsika, Andriamanitra dia Andriamanitra izay manapatra ny fahefany fotsiny, tsy manam-pitiavana ho antsika. Teo amin'ny azo fijaliana dia niporofony Jesosy Kristy ny lainga afafin'ny Satana, fa naleony azy nanolotra ny ainy ho faty noho ny fahotantsika, noho ny faneketsika ny komy amin'Andriamanitra, vokatry ny fiasan'ny Satana eo amin'ny fiainantsika. Natolotra Andriamanitra ny tenany hamonjy antsika. Tsy misy antsana lalina tsy ahafahan'Andriamanitra mamonjy anao. Tsy misy toerana lavitra
tsy ahafahan'Andriamanitra manatratra amin'ny fitiavany ny tananao. Tsy misy toerana ahafahanao miafina ka tsy ho tratran'izany fitiavan'Andriamanitra izany. Miapanga Satana manao hoe tsy tianao Andriamanitra, mankahalanao Andriamanitra. Andriamanitra dia miezaka mitondra fahoriana eo amin'ny fiainanao. Miteny aminao Jesosy Kristy manao hoe jereo fa efa mato anao teo amin'ny hazo fijaliana. Tamin'izay fotoana izay ilay anobona an' Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana. Zoma izay andro izay, zoma izay natsoina hoe zoma matroka. Tamin'io andro zoma io Jodasy namadika an' Jesosy. Tamin'io zoma io Petera nilaza tsy mahafantatra azy. Tamin'io zoma maizina io ireo jiosy dia nanolotra azy mba hombona teo amin'ny hazo fijaliana. Tamin'io zoma matroka io ireo miaramila Romanina namatsika ny tongotra sy ny tanany teo amin'ny hazo fijaliana. Tamin'io zoma io ny Andriamanitra ray dia efa tsy nahajery intsony rehefa tonga vainganota Jesosy Kristy. Tamin'io zoma maizina io dia nanolotra ny ainy teo amin'ny hazo fijaliana Jesosy. Naondry ny lohany ary natolony ny farafofinainy amin'izany ianao. Tamin'io zoma io dia nentin'ireo mpianatra mba ho alevina ny vatiny. Ny sabata dia nitsahatra tao am-pasana Jesosy. Sabata izay maizina teo amin'ny tantarany tany ihany koa. Natsapan'ireo mpianatra ny amin'ny fahoriana lehibe satria tsy teo intsony ny tompony. Kanefa rehefa tonga ny andro alahady, nioby aleloia ny anjely, nitsangana tamin'ny maty Jesosy Kristy, resy ny fahafatesany ary niporifoiny ny faratsiany Satana, niporifoiny fahafitiavana izy, mandresy ho anao ihany koa ny fahafatesana, manolotra fandresena ho anao. Mety miatrika fahoriana ianao, mety miatrika fitsapana sy fakapana mafy ankehitriny. Miteny aminao Jesosy manao hoe efa mato anao, efa nandresy ny fahafatesana, efa natolotro anao ihany koa. Izany fandreseko izany. Jesosy Kristy dia miezaka miaro atsika mandrakariva eo amin'izany ady fanaovany tsara sy ny ratsy izany. Ary manome ny toko atsika eo amin'ny Isaia 1:7 manao hoe aza matahotra ianao fa momba anao aho. Aza mierikerika foana fa izao no Andriamanitrao, mampahery anao aho sady mamonjy anao eny mitantana anao amin'ny tanana ankavanany fahamarinako aho. Io Jesosy Kristy ilay tonga olombelona io. Io Jesosy Kristy ilay maty teo amin'ny hazo fijaliana io. Io Jesosy Kristy izay mifona ho atsika eo an-tanana ankavanany ray ankehitriny. Io Jesosy Kristy ilay niara-nahary ny lanitra sy ny tany tamin'ny ray. Io Jesosy Kristy io ny tianao ankehitriny ary miteny aminao manao hoe na dia feno fahoriana aza ity izao tontolo izao ity, na feno fijaliana azy, na miantra aminao aza ny aretina ankehitriny, tsy hanapaka mandrakariva Satana. Efa resy n'Andriamanitra Satana, efa resy izy. Ary amin'ny Apokalipsy 20:10 dia miteny Jaona manao hoe ary ny devoly izay namitaka azy dia natsipy tany amin'ny fariavo sy olofara izay misy ilay bibidia sy ilay mpaminany sandoka koa, ary ampijaliana andro aman'alina mandrakizay ireo. Satana dia efa fahavalo resy, ary efa ampahitan'Andriamanitra atsika amin'ny alalan'ny teniny izany faharesen'ny Satana izany. Na manahoana olana eo amin'ny fiainanao, na manahoana fahoriana izay lantsaintsika, ireo adi-tsaina, ireo korontana, ireo etraketraka ataon'ny Satana eo amin'ny fiainantsika, tadidio fa fahavalo efa resy Satana. Fa Jesosy Kristy kosa dia hiteny aminao manao hoe atolory aho ny fonao, mba nolorako anao ny fandresena izay eo ampelatanako, iarovako anao amin'ny fanafian'ny Satana, iarovako anao amin'ny fakapana izay ataon'ny Satana isanandro anampitehana ny fiainanao. Tianao ve ny hiaraka mandresy amin'i Jesosy Kristy? Tianao ve ny hiaraka mandova ny fiainana mandrakizay amin'i Jesosy Kristy? Tianao ve
no isan'ny mpandresy eto amin'ity sanady ity. Atolory an'i Kristy ny fiainanao, fa izy no hanolotra anao ny fandresena zay efa eo am-pelantanana. Andeha hiandany amin'i Kristy, andeha hametraka ny fiainantsika eo am-pelantanan'i Kristy, dia ombantsika izy, hiaro atsika ary amponina atsika ao amin'ilay fiainana mandrakizay zay ho manana atsika tsy mena intsony. Amen.